Falmerabatsika rehetrarehetra indray a. Araky ny titre izay napetrako teo io a dia iresaka mombany communiqué an'ny ministère des affaires étrangères nivoaka tamin'ny 17 ny volana Mai 2024 milaza fa mila mandalo antanatohatra maromaro ny olona rehetra izay malagasy mieritreritra andeha hiasa, na izy mpiasa tsotra, na izy cadre, na izy ouvrier, na izy mpiasa trano, na izy jeune fille au pair. Izany hoe izay rehetra eritreritra hiasa any ivelany ka mila mivoaka ny Madagasikara dia tsy maintsy manaraka an'io pitsopitsony fahazahoan-dalana io. Dia mampembenina be le izy ary za zany tsoriko aminareo fa tsy voamaly omaly ny datin'io fa za efa tapa-bolana ny naheno an'io fa niandry aho hoe aleo hivoaka an-taratasy le izy. Tsy vitany hoe nivoaka an-taratasy le izy fa omaly 17 Mai no nivoaka ny taratasy fa afaka omaly 22 Mai efa nisy olona saika hivoaka ny Madagasikara kanefa dia voasambotra ary dia nampidirina violon. Eo amin'ny une dizaine eo ireo olona reo. Ka izao ekeko zany fa misy ny resaka nalaza be tato le resaka Dubai porta-potty. Ho an'izay tsy mahafantatra dia ino moa ty nanao buzz be teto amin'ny Facebook izay resaka izay hoe misy amin'ireo influenceur any Dubai dia manao ino moa ty mivarotena ary dia ampinan'ny olona maloto sy ampiarahana amin'ny alika mba azahoana vola dia iny fa taitra daholo ny olona rehetrarehetra. Ka ny taty Madagasikara zany ny fantairany dia hoe ahoana zany no adresana fepetra amin'izany nanana dia inona nataony hosakanana daholo izay andeha ary makasarotina ny fahafahana mivoaka. Izay ve no vahaolana? Raha fitiniko manko ny ity filazany ministeran'ny raharaham-bahiny ity dia fanasarotana ny fahafahan'ny olona te andeha hiasa ny ivelany. Iasa io dia asarotina ny fivoahana amin'izay le olona kivy dia tsy te handeha. Fa hono raha kasarotinao le izy dia izay ve manakana ny olona tsy handeha? Faharoa, raha tsy avelanao handeha le olona fa kasarotinao ny fivoahany izay ve no miteraka asa ao toerana? Lasa misy asa ve ao toerana? Fahatelo, raha kasarotinao ohatr'izay ve le izy dia voaharo tokoa ireo olona ireo rehefa tena vitany le pitsopitsony rehetrarehetra ka nanaraka le antanatohatra rehetrarehetra izy ka rehefa tonga any a Dubai izy na any Qatar na any Chine na aty Frantsa na any Europe rehetrarehetra any dia tsy hiarany ataontsika hoe nino filazana azy amin'ny teny gasy ny atao hoe traite de personne, tsy hiarany fanararotana amin'ny fampiasana olona. Tena misy idirany amin'ny fierovana andreo vehivavy sy ireo mpiasa malagasy ve tsy hiaran'izay fanararotana amin'ny fampiasana olona zay ve ny fanaovana hoe rehefa ohatra ka hivoaka izy dia mila mahazo visa any amin'ny contrat de travail izay atao any amin'ny ambassade de Madagascar any amin'ny toerana andehanana. Raha ohatra zany eto Frantsa dia mila mahazo visa mialoha ny contrat de travail nosoniavin'ny rototany mpampiasa sy ny olona hiasa any amin'ny ambassady eny Paris zany raha ohatra ka izay. Hitantsika tsara fomba fiasan'ireo ambasady malagasy eran-tany na ny eto Frantsa zany na ny any Liban zany na ny Arabie Saoudite na ny any amin'ny
pays hafa raha ohatra ka tsoriko zany le fomba fiasa de hoe nul na hoe tsy miasa na ohatra hoe miantso ny ambasady ianao de maneno tsy haiko intelo inefatra efa miantso fanefatra ianao vao mety mahazo olona de rehefa mahazo olona ianao de olona mikitakita be no teny ao de raha ohatra ianao ka hoe andehanao passeport na ohatr'izany ohatra mbola protocole be de mba imagineo zany mba eritrereto kely indray mandeha zany raha ohatra hoe anao anio visa amin'ny contrat de travail io amin'ity toetran'ireto mpiasan'ny ambasady malagasy eran-tany zay mandray vola fa tsy mieritreritra ny anao service public fotsiny. Faharoa manaraka an'izay mila mandalo eo amin'ny ministère de la sécurité publique na ny ministère-ny fiarovana anatiny mba hanaovana enquête de moralité sy examen de situation na hoe fanadihadiana mikasika ny fitondrantenany sy fandinihana ny rara. Nakiny idirany. Mila anao entretien d'embauche ao amin'ny ministère de la sécurité publique zany zareo. Za zany teny raha anao enquête de moralité renareo de le mpanao politique aloha anaovana enquête de moralité voalohany. Indrindra le mpanao politique izay nanapa-kevitra nanao an'ity communiqué ty hoe inona marina moa zany ny examen de situation tokony natao alohan'ny namoahana an'ity zavatra ity. Fa ny situation misy ao Madagasikara tompoko dia tsy fananana asa, tsy fahafahan'ny tanora miasa, tsy fahafahan'ny tanora mianatra, tsy ny tanora ihany tsy afaka mianatra fa hatramin'ny zaza sy ny zaza madinika manomboka hatrany amin'ny EPP, CEG, lycée ka hatrany amin'ny université tsy afaka mianatra. Donc tsy afaka mianatra, tsy afaka zany ireo zay tsy manam-bola ampiana-janaka eny amin'ny toerana andoavam-bola hianatra. Zay zany ny première situation raha ohatra ka examinetsika les situations. Zay nataoko hoe raha efa anao examen de situation sy enquête de moralité de atomboy ao aloha le izy. Zany hoe ao Madagasikara ataovy l'examen de situation ry Andriamatoa ministre ao amin'ny sécurité publique. Satria ny situation Madagasikara dia sady tsy afaka mianatra ny zanaka malagasy. Faharoa, tsy afaka miasa ny zanaka malagasy satria tratran'ny coronavirus niena ny asa, nikatona ny toeram-piasana, mikatona ny tourisme, mikatona ny fizahan-tany, mikatona ny zavatra rehetrarehetra. Nasaina namboly Artemisia tsika fa ohatrany tsy namely le Artemisia dia verina amin'ny fambolem-bary. Tsy dia tena mahomby fambolem-bary satria maina ny tany ary tsy manao ezaka mba hampanajariana ny fitondrana rano amin'ny fambolena ny fanjakana fa ny ohatra hoe ny ezaka izay natao tany amin'ny Bamangoky mba hahafana mamboly any amin'iny faritra iny dia nafindra ho amidy amin'ny arabo. Donc amin'ny fomba ahoana moa zany no ahafahan'ilay olona miasa. Ny asa misy ao tsy misy ezaka mihitsy hanatsarana ny famoronana asa ao Madagasikara. Dikan'izay zany tena ambany dia ambany ny tany fahafahana miasa sy ny fahitana asa ary ny famoronana asa ao Madagasikara na tsoriko amin'ny teny hoe tsisy asa ao Madagasikara tompoko. Zay ny deuxième examen de la situation. Tsy nianatra, tsy afaka mianatra, tsy afaka miasa dia avy eo enquête de moralité. Ozy izy hoe ny olona izay nanao n'ity communiqué ity ny tokony atao enquête de moralité voalohany. Inona ny tao andohanareo? Iza manao sini? Tsa nisy nanao sini le izy. Tsa satria tsy te ho tratrany ina moa zany filazana zany hoe fitsaram-bahoaka eo Facebook na hoe tribunal Facebook na hoe tribunal du net eto Facebook dia tsy nasananao sini. Fa raha ohatra ka hiteny aho hoe iza hotononiko iza ny olona izay ao amin'io ministère du travail, de la fonction publique et de la sociale
rehefa tsy soratra le anarana dia ho tonononay hoe iza ary. Ny ao amin'ny sécurité publique tompoko dia ministry ny sécurité publique Andriamatoa Fano Mezantsoa. Ny ao amin'ny ministère du travail, de la fonction publique et des lois sociales na ministère en FOPI Ramatoa Gisèle Ranampy. Ny ao amin'ny ambassade de Madagascar dia Andriamatoa ambassadeur. Oy, adiniko ny anarany. Iza ny anarana ambassadeur atsika? Mifantatro zao dia misy Sirina Rakotomanga ny tena miasa be ao sy tena hita be ao fa le ambassadeur ny tena hoe éclipsé donc adiniko hatramin'ny anarany. Sy raha teo tompoko hoe izay mba matadidiny anarana ambassadeur atsika. Matsika. Dia iza indray ny ao amin'ny direction de la diaspora du ministère des affaires étrangères, zany hoe ao amin'ny ministère des affaires étrangères zany dia le direction mazava no voatendry ao. Madame Jessie, iza moa ny anarana izy iny, mpiara-mianatra tamiko tao amin'ny CEDS. Ao amin'ny inona indray ty anarany direction de la diaspora ao amin'ny ministère des affaires étrangères. Iza koa ny mendraikitra an'io ao. Rijara Johnson ao ny anarany ambassadeur antsika misaotra betsaka indrindra. Izay zany ny olona Richard Andriamanjato ny ao amin'ny MAE. Fa ireo olona rehetrarehetra ireo no tokony hanaovana enquête de moralité. Satria nahoana, inona zany ny tanjona? Tianareo tsy hiasa ny zaza malagasy, ny tanora malagasy, ny manam-pahaizana malagasy, satria raha miresaka cadre nareo eto dia tanora na tsy tanora izy fa malagasy manam-pahaizana matoa andeha hanao cadre any ivelany. Matoa izy tafita amin'ny entretien d'embauche, concours, c'est tout ce que vous voulez. Dikan'izay manam-pahaizana izy. Ianao indray ny andeha hanao enquête de moralité, c'est examen de situation anazy eo. Iza. Zany hoe andeha andalo deuxième entretien d'embauche izy zany. Avy eo ho visena ao amin'ny Gisèle Ranampy. Iza ao tompoko le mandeha ao satria rehefa tonga zany le olona hoe zany dia visen'le taratasiko dia iza ny andehanako, direction iza ny andehanako amin'ity direction ngeda-be ity iza andeha hanodonao amin'ny madame le ministre. Dia rehefa totonareo ohatran'izay le olona dia farany olona mieritreritra hoe aiza ny andoavana vola lakisany tiraty. Zay zany le tadiavina zay nataoko hoe le moralité anareo nametraka an'io tompoko tena hoe mila jerena fa inona ny tanjona. Tazo vola. Tena angom-bola amin'io indray. Tady jifa ireo olona andeha hiasa ireo. Mbola vao andeha hiasa, mbola vao andeha hiary ny fiainany. Fa tsy efa manam-bola. Na ny frais sy ny karakarany passeport izay lasa 5 millions de francs tompoko zao manamboatra passeport ao amin'ny intérieur ao no ny kolikoly sy ny zavatra rehetrarehetra. Raha tokony 1 million de francs latsaka zany na 180 000 ariary teo aloha. Zao lasa 1 million d'ariary noho ny kolikoly. Ka sao dia ao ny tokony hanaovana examen de situation voalohany. Faharoa manaraka an'izany, fahatelo. Visena ho ny contrat de travail sy ny billet d'avion. Inona ny idiran'ny vitsika amin'ny pétrole? Inona ny idiran'le billet d'avion tsy maintsy ho visena sy le contrat de travail? Sao dia le contrat de travail fopla na sao dia le billet d'avion fopla? Sa sao dia tsisy billet d'avion izy mitaingina anaty avion? Sa hoe tsisy asa nareo amin'ny ministère des affaires étrangères ao dia mamorona asa? Fa raha tena tsisy asa nareo ohatra hoe tena te hikarakara an'le diaspora zany, le direction de la diaspora du ministère des affaires étrangères tsy mahita asa dia avy aloha atoronay kely avy fa ty misy asa. Voalohany indrindra afaka manao nareo recensement any ponina rehetrarehetra eran-tany ao anatin'ny atao hoe diaspora zay malagasy. Faharoa afaka mijery nareo hoe inona no vonjy taitra ataontsika raha misy maninona ireo membre ny diaspora reo ohatra.
accidenté izy ka menjera amin'ny escalator de maty tsy tradrano le bandy kely 2 taona kanefa tsisy mandray tanana fa ny anabaviny 17 taona no mitotototo sy mipempenina mandeha mijery hoe ahoana ny fomba ampodiko an'ity tirazana ty any Madagasikara nefa izy 17 taona ka rehefa manantona ny ambasady izy de ozy izy ny ambasady tsy andraikitra anay zany tompoko fandana manantona mission catholique. Zany zao misy asa ho anareo direction de la diaspora ministère des affaires étrangères apetrao eran-tany ny service afana manao vonjy-taitra ohatr'izany raha maninona les membres de diaspora. Faharoa manaraka an'izay afaka manao koa ny vehivavy accidenté izy mivady samy accidenté tsy mananjanaka zareo tsisy fianakaviana ny gendarme no niantso anay taty hoe misy gasy ohatr'izao mba jerevinareo fa compatriote nareo io fa maninona no izahay no nandeha natsona fa maninona tsy ny ambasady no natsona satria le ambasady tsy miexiste ny asany. Zany zao misy asa ho anareo ry direction de la diaspora au ministère des affaires étrangères apetrao eran-tany tsy eto Frantsa ihany fa eraky ny toerana rehetrarehetra zay anananareo diaspora satria zay nataoko hoe ataovy ny inventaire ny aiza daholo misy diaspora malagasy de ametrao direction vonjy-taitra sahala amin'ny hoe service des malgaches à l'étranger na ina moa zany fiadedina miahy ny malagasy rehetra maneran-tany de raha manana problème le olona hoe any Liban izy na any Qatar izy na any Arabie Saoudite izy tokony hody fa idin'ny firenena ny idindreo firenenareo ao aminy ka alefa ny mody daholo ny olona rehetrarehetra zay tsy manana tsy manana asa intsony na tapitra ny contrany de anaovany rapatriement de voatery mijanona anaty violon aéroport mandritry ny 2 volana 3 volana le olona fa direction de la diaspora ny ministère des affaires étrangères mody mitapy ao amin'ny MAO tsy malala izay tokony atao. Zany misy asa ho anareo zany andana ataovy ny inventaire iza daholy ireo malagasy diaspora ao amin'ny pays arabo mila fampodina fa tapitra ny contrany kanefa tsy manana fomba hodina manana billet d'avion fa nakatona ny aéroport ny vol sy ny rehetrarehetra de tsy tazay anaovana anazy any ampiasana ny lohanareo inona ny atao amin'izany. Ary farany procéder à l'inscription à la préinscription consulaire auprès de la direction de la diaspora. Inona ny antony tsy mety ngara ohatra ka efa le misoratra tao amin'ny visa préalable iny de efa misoratra tao amin'le visa ny contrat de travail de efa misoratra tao amin'le billet d'avion de efa misoratra tao amin'ny direction de la diaspora de mbola mila ihany koa manao an'io préinscription io satria zany fotoananareo zany be de be tsisy ilana azy de fotoanan'olona koa mbola mila laninareo amin'ny zavatra ohatr'izany sa hoe io zavatra mila direction hafa mihitsy vao foronina anaovana an'io taoko ren'olana ange rehefa tonga ty andafy aty de misoratra izy hoe zay andeha ary raha ohatra ka fantatry le olona koa inona ny mahatsara ny misoratra anatin'izany registre consulaire zany de mety mba mazoto ihany koa le olona hisoratra ao fa raha ohatra ka tsisy antony akory tsy misy avantage tsy misy zo arovana tsy misy fiahina akory ao anatin'izany tsisy rarahin'olona mihitsy andehanao an'izany préinscription consulaire zany ka mba ataovy mba asivo zo sy andraikitra le izy zay zavatra moa de efa tenenay foana ny atao anatin'ny tany tandalana dia misy zo ary misy andraikitra fa tsy hoe pan tiany didiny mijadona avy any zay te hivoaka tsy maintsy manao an'izao rehefa tsy mivoaka dia migadra violon satria zay ny zava-misy nampidiriny zareo violon ireo zatovy vavy ny akabiazany andehanao jeune fille au pair taty à Frantsa sy Europe izay niainga tamin'ny afakomaly dia
nosakanana teo amin'ny aéroport tsy mahazo mandeha nareo satria efa misy lalàna milaza azafady tsy azo atao no mivoaka raha tsy zao tsy mahazo an'izay pan MD nampidirina violon reo ankizy reo kivy ndray mandreny nanantena hoe ny bielo zany de maty ny tsy haiko ny visa manahoana amin'izany entamé ny mbola iampy 15 jours kosa tsy haiko firy ny afana manao an'izany taratasy rehetrarehetra zany araky ny teneniko eto tsy mazava akory hoe aiza de iza no atonony ary faharoa inona ny antony anamerdevanareo olona ohatriny io tsy fantatrareo moa fa reny diaspora mandeha miasa ty ivelany reny ange no mamelona ny fianakaviany rehefa aveo rehefa any izy miafy izy manangom-bola izy manao zao rehetrarehetra zao izy mba hafahany mamelona an'le fianakaviany zay tsisy vola tsisy asa tsisy fianarana ao Madagasikara de mba hanafarany ihany koa zay olona tokony hafarany aveo fa tsy hoe vao manomboka maso an'le contrat na jeune fille au pair izy de tonga de lasa nanambola be tampoka na hoe vao nahazo an'le contrat en tant que cadre izy de tonga de nahazo ohatrina moa le tenenindreo ry havamanana zay hoe mandray 3500 euros sa hoe meritreritra nareo fa ny malagasy rehetra zay mivoaka vao Madagasikara de andehanao esclave any porte-à-potie any Dubai sa ve zay ve le eritreretinareo fa zao hoe za miteny eto de apatsahivoko kely fa anisan'ny zavatra tena nenarako ty resaka travailleur immigrant travailleur migrant hoe inona ny zo sy fiarovana andreo travailleur migrant fa tsy ohatr'izao mihitsy ny tompoko ny fanaovana azy fa any atoerana zay mandray an'le izy no anaovana déjà convention bilatérale hoe izahay raha misy gasy mandeha aty de isika firenena anankiroa de efa mifanaraka fa ohatr'izao condition amoraina ny fandehanana fa encadrena za zany de mampianatra an'le fitondram-panjakana tsy mahay toko ahoana fa tsy ampy cerveau zareo de io ny mampasahirana zareo raha ohatra misy cadre c'est cerveau andeha ivoaka de zay cadre tokony andeha aty amintsika zany zao lasa fuite de cerveau nefa nareo koa tsy mampiditra olona hiasa ao aminareo raha tsy mitovy frehana aminareo na vonanao oui anareo de zao ny alehana tiako tenenina zany de zao na de te hiady mafy amin'ny atao hoe lutte contre hiady mafy amin'ny traite des personnes ianareo na ny fanararotana arakasa atao amin'ny olombelona sarotra be le tengazy de tsy izao mintsiny tsy ny fanasarotana ny fahafahan'ny olona mandeha miasa aty ivelany no atonga zany fa vao maika io manabe kolikoly vao maika io mandany andro an'le olona vao maika io manakivy azy kambe izy anao an'io fa aleony andeha anao zavatra fa genre hoe isoloky no makorel andeha hangalatra ifamonao tsy haiko tsony zany eny zavatra misy ao Madagasikara rehefa tsisy asa mirongatra ny insécurité sy ny infraction madinidinika any amin'ny toerana zay betsaka ny asa tsy mirongatra zany zavatra zany am'izao tsika miteny zao de misy olona au moins nankifolo aty amiko aty no mitaraina zay tompoko manana contrat andeha hiasa ty ivelany manomboka hatrany amin'ny employé io ka hatrany amin'ny jeune fille au pair inona zany ny ataonay satria zahay tokony andeha amin'ity herinandro ty de ozy izy hoe zao ny teneniko rehefa mandeha nareo mitety an'ireo service reo de noteo daholo hoe iza no mandray anareo anarana numéro ny birao sy ny rehetrarehetra karaha miteny hoe tsy ato zany fary de efa mandray note nareo tao amin'ny birao numéro zao zay de nitenena andana makary de navesivesy ohatr'izao zay de tena mba jereo hoe adiny firy afrina no laninareo ny karakaran'le izy satria tiatsika aseho an'ireo mpitondro ireo hoe ny fotoananareo angamba no
tsy sarobidy fa fotoanan'le vahoaka sarobidy. Le temps c'est de l'argent. Marina fa efa namorana ny fifamoivoizana. Sy hoe namoraina fifamoivoizana eo Ambohijatovo sy Analakely ka efa natao le déviation mandeha amin'ny grand rond-point Ambohijatovo mba hitohana tsaratsara mihitsy ny lalana rehefa mandeha miditra eo Analakely. Fa na izany arany mbola tsy mampamora zavatra ity. Ka za zany de niteny akoatra ny fotoana laninareo any embouteillage chronomètre eo lany zao zay ny ala avy any Ambohitrimanjaka nandeha eo amin'ny aiza voalohany indrindra ao amin'ny sécurité publique. Vitany tao amin'ny sécurité publique de nandeha zay tany amin'ny Fopy teny 67 eo Anosy mankatrany amin'ny Fopy. Avy eo amin'ny Fopy zay de nandeha miverina ty Anosy indray andeha ao amin'ny MAE. Tonga ny tamy roa efa mikatona zareo fa mbola sakafo, tonga ny tamy telo efa mity zareo fa lasa nody. Rehefa avy eo amin'ny MAE zay tao amin'ny direction de la diaspora le mivisé an'le contrat de travail de nakaiza indray zay ao ihany nandenanao an'le préinscription. Jereo daholo hoe iza ny olona mandray anareo de teneny iza ny anarany birao fafiri misy anazy de ho hitantsika eo fa raha misy olona anankiray manasarotra ny asanareo amin'le démarche ataonareo dikan'izay misy zavatra ao ambadika. Tianareo hoe andovola na anao kolikoly na zavatra ohatr'izany mba hampandaingana an'le izy. Fa ny zavatra misy aloha eto de hoe unanime ny malagasy zay mahita lalana na tsy mahita lalana na mba mieritreritra hoe tsisy asa ao Madagasikara fa aleo mba mitady zavatra tao any ivelany na fianarana io na asa de reo olona rehetrarehetra reo unanime 100% 100% tsisy doublon io na 116% 100% ny olona miteny hoe non kosa efa manana contrat de travail sy ny fomba nazahoana an'iny contrat de travail nefa tena hoe parcours du combattant. Efa nahazo asa izy na iny contrat na jeune fille au pair iny. Araka ny teneniko ny jeune fille au pair de tsy asa fa matetika izy ireny fanakalozana na contrat mba hipetraka amina trano anankiray anao amina fianakaviana anankiray mba anampy an'zareo hitaiza na zavatra ohatr'izany ary ora voafetra fa tsy ora fiasana de sady mianatra izy na mianatra les langues. Efa nazavaina namatsika Vanessa en long et en large mihitsy zay jeune fille au pair zay ary misy koa ny jeune homme au pair. Fa misy ireo employé domestique ouvrier cadre sy employé ireo rehetrarehetra reo dia parcours du combattant ny azahoana an'ireo naiza ka ianareo tokony anamora sy anampy ary toko hoe anao accompagnement an'ireo mpiasa reo mba ahafahany manao tsara ny installation any amin'izay toerana indray no manao ohatra n'ina re za misitona an'le olona hidina tsy ho afaka andeha hivoaka ny Madagasikara. Kanefa anao Madagasikara araka ny teneniko le premier examen de situation tokony ataonareo de ny situation Madagasikara hoe ao ve misy asa, ao ve misy fianarana, ao ve afaka manao bain de langue ve izy ao, mandeha ve ny tourisme ao mba ahafahan'zareo miasa, mandeha ve ny agriculture ao ahafahan'zareo miasa, mandeha ve ny sehatra rehetrarehetra ao ahafahany mamorona asa na mandraraha. Any mipetraka amin'ny fanontaniana. Fa izao tsy hoe rehefa tsy avela mandeha ireo olo reo de tsy andeha ireo olo reo. Averika any. Tsy hoe raha tsy avela reo mandeha na kasarotona reo olo reo de tsy andeha fa manamora ary mampitombo ny corruption eo amin'ny aéroport zany. Ampitombo mata ampitombo mifaky vin'ny olona andeha tady zavatra fatao zany.
na io vao misy miteny hoe na ny resaka passeport. Ny passeport tompoko de zo amin'ny maolo-pirenena hoe rehefa voateraka ny zaza ka manana certificat de nationalité amin'ny firenena iray izy dia manana izy zo anamboatra passeport na mbola tsy andeha naiza naiza izy. Raha izay mandra-pahazahoany ino moa ty ny carte d'identité nationale any de iny passeport iny afaka hoentiny mandehandeha. Afaka mandeha mivoaka naiza naiza izy na manao vacances izy na miaraka amin'ny ray aman-dreniny. Ao amintsika ihany misy an'izany hoe passeport any de mila certificat d'hébergement raha ty izy hôtel any andehanana na ty hoe any izy vao mahita hôtel ohatra miala avy eo hoe izy andeha ho any Maurice de ao Maurice izy vao hitady hôtel na camping any andeha ataony fa tsisy hébergement. Fa nga ohatra ny aty a Frantsa daholo na Europa daholo ny toerana rehetra ka tsy maintsy hoe mila hébergement ianao vao afaka miditra amin'ilay firenena anankiray. Ben non. Faharoa manaraka an'izany manamora ny kolokolo io satria ao amin'ny aéroport de rehefa ohatra le olona ka tsy navita an'le hoe 15 jours avant départ de raikitra amin'izay ny vola aloha eo antiny. Tamin'ireny le hoe tsy mahazo mivoaka reny ange ny vehivavy andeha hiasa any amin'ny tany arabo fa nareo anga mieritreritra hoe de tsy nivoaka tokoa le olona. Ay. Nivoaka ny olona fa mandoa manomboka hatramin'ny 2 millions d'ariary ka hatrany amin'ny 10 millions d'ariary ao amin'ny aéroport. Mikolay mintsy. Olona manana contrat renouvelé fa 15 ans izy niasa tany tsy avela mivoaka fotsiny tsotro zao satria tsy misy firarahina fa de hoe sakany fotsiny. Avy eo mandovola izy. De ohatr'izay koa ty zao mba azahoan'le olona hoe ahoana zao ny ahafahako mahazo an'ity enquête de moralité favorable ty. Mandovola izy. Raha ohatra jerena ny examen de situation ho jerena le olona hoe manambady tsy manambady sa maninona inona kiny idirana. Inona ny diranareo amin'izany? Inona le ho jerenao anatin'ny examen de situation io? Hoe tena andeha anao jeune fille au pair ve sa sao izy andeha anao porte-à-potie? Sa hoe tena andeha anao cadre ve sa andeha anao inona? De avy eo ato amin'ity ministère de la fonction publique. Fa maninona ho zany no ministère anankitelo be zao manao an'le izy ary ny population ary mbola tsy nampidirina tao anatiny. Rehefa misy pepamako de ny population no atsona hoe misy maty ery amin'ny pays arabo ariva mba atsoinareo de nanana. Fa ny population tsy atao anatiny. Fa maninona raha ohatra ka tianao zavatra ohatr'izany nareo de asio guichet unique eo amin'ny aéroport de eo nareo manoratra anahana zay olona hoe andeha nanana ohatra n'le fiche de renseignement reny de fantatra le olona raha maninona ianao de aza manahy fa izahay tsy maintsy mahita misy anao ary avy izahay hikarakara anao. Raha izay le izy tena iazakazaka mihitsy ny olona hoe tena irohitra isoratra anarana eo. Fa raha ty zavatra mamoetra mampandany ny andro tsy mampandany vola mampanao kolokolo ty no ataonareo de tena zao ny atao hoe anti-économique. Anti-économique. Ohatriny hoe ory avamanana ohatriny hoe mahory anareo zany le malagasy mahita lalana afaka ivoaka ao fa tsy atra ny agegenareo amin'ity firenena tsy mety ivoatra tsy mety androso mistagna eo ny rano mangamanga rehefa tsy mangamanga de marron rehefa tsy marron de rano potaka rehefa tsy rano potaka de rano tay. Zany rehetrarehetra zany no forcenareo de rehefa tsy mahavita hiandraka an'izay le olona de ino moa ty akasarotina ny fiainany mba andeha anao corruption akasarotina ny ainy mandeha manao an'le taratasy. Fa ny zanakareo alefanareo mianatra any Suisse mivoaka miditra eo mandritry ny confinement nefa ny olona confiné daholo. Ianareo mivoaka miditra eo
au frais de la princesse amin'ny volany armady efa fahity mbola mandeha ihany ianao ray isataona ny droanao nefa valo amby folo isataona no vol ataonao ikalakina kotomanga zany tsy menatra kory izy ny tena sivy amby folo valo amby folo ny vol ny billet nalainay tao au frais de la princesse satria any dadabe anay io en fait fa nareo tsy nafantatra satria nareo no mahita asa ao amin'ny vao miala ianao eo amin'ny ino moa ty direction ny communication eo amin'ny présidence de tonga ianao de mahita asa ao amin'ny conseil d'ambassade ao a Frantsa tsy ny olona rehetrarehetra mahita an'izany zay mavuvu ihany mavuvu mahitahita fa ny olona mba nitsikaraka manao connexion tapatapaka mahita hoe tiens jeune fille au père nde mba anao an'io lasa mandeha manao cours d'anglais cours d'allemand cours de je sais pas quoi cours de français mba ho anana le niveau au moins minimum ny olona zay mahita hoe tiens misy ouvrier hony ary misy employé hony ary misy cadre hony ary reo employé domestique areo presque any amin'ny pays arabe misy andreo mitady andreo de mba mahita an'izay le olona de tapahanareo satria tsisy hinananareo le izy de amorina vola izy io de io manabetsaka corruption ao kanefa ny olona tena manao an'le izy zany hoe le olona tena panera sy mpanao traite de personne sy le tena hoe manapotika mivarotra olona reny tsy hitanareo zay anaovana anazy ka za zany de miteny misy be de be nitezitra rehefa anao an'izay hoe ka za zany de miteny ajanony io communiqué io ajanony io fepetra io de mbola tsy vita soni de ajanony ary mba oka re tompoko tsisy tsony ny fisambosamborana andreo zaza malagasy ireo tanora malagasy ireo malagasy tokory andeha hivoaka ny Madagasikara fa tokony vao maika izy tongava sore raha ohatra ianao ka maninany de manantona ny ambassade ianao ary manantona ny consulat zay akaiky anao indrindra na miantso ianao mba hahafahanay mahita hoe saoty sanatria ianao maninana izay ny tokony ataonareo anazy fa tsy hoe tsy mahazo voaka ianao miditra violent ajanony tompoko io de mbola tsy teritra ny olona fa raha ianareo ny tezerany olona eo tsy ho zakanareo ny fahatezeram-bahoaka zay de tenena le olona zao fa romodromotra fahatany amin'ny zavatra tsisy dikany maika fa zavatra ohatr' zao tena hoe ny olona rehetrarehetra na mbola mieritreritra andeha na mbola tsy mieritreritra andeha akory na ny olona efa voniny handeha zao de zao samy tezitra daholo ianareo rehetra ao amin'ny fitondrana zay manana passeport vert passeport diplomatique zay reny sisa no tsy taitra amin'io ka alohan'ny ampikorotana ny saim-bahoaka efa mikorotana foana ny saim-bahoaka tsy totaon'ny olona eo nareo ajanony io de sy teny ndray hoe zany o mibaiko anareo rehefa tsisy miteny koa nareo de aleo mba tenenina fa za tsy manao fa tsy miteny zay zavatra teneniny malagasy moramora tsy eny amin'ny Facebook tsy amin'ny radio tsy amin'ny télé fa tonga ty apotsofoko de za manao mégaphone fotsiny teny hoe ajanony kely io tompoko azafady fa tsy mety aminay malagasy zay arano izy fa miona ndray tsika tsy androany fa rapitso raha manam-potoana kely rapitso de miona ndray tsika amin'ny teny frantsay tonga de fa ilazako nareo fa vidéo amin'ny teny frantsay indray ny ataoko rapitso fa tsy amin'ny teny gasy ny sujet dia resaka blanchiment d'argent zay ary fa de mandra-piona de misaotra tsika trany manaraka hatramin'ny farany de mandra-presaka indray